Amaranantsika ny taranja baolina lavalava dia ny eny amin'ny kianja maki andotam-penaka ihany koa izay moaly asabotsy kosa indray izy ity dia ny fiadiana tompondaka rezionaly kosa indray izay nihitsy teo amin'ny andro fahatelo Fileovana 20 kosa indray no mifaninana amin'izany fitinina aminao ary ny vokatra ny lalao moaly asabotsy. Niditra teo amin'ny andro fahatelo kosa indray omaly asabotsy teny amin'ny kianja maki ny fiadiana ny tompondaka rezionaly izay karakarain'ireo filohana seksiona ho an'ny taranja baolina lavalava hatrany. Fileovana 20 izay mizara vondrona 4 ka ahitana mpifaninana 5 isam-bondrona no mifanitsana amin'ity fifaninanana ity. Ireo fileovana tafavoaka roa voalohany isam-bondrona no hiatrikatra avy hatrany ny dingan'ny ampaha-efatalana. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny fitamiba manao akanjo fotsy ny rehefa akanjo manga. Foy 7-10 no natafavoaka ny fitamiba navotany bronze tamin'ny sekonda farany ny fitamiba tamin'ny kilalao ity ka ny tsimbadika nisy teny misoda be izay nivoahany zerotandrisy. Toy izao ireo vokatra hafa. Ny mangara dia nandresy ny 15 blaky tamin'ny 12 ny FTNanoa nandresy ny Lion tamin'ny 27 ny TMA nandresy ny Fitama tamin'ny 13 ary ny Lion nandresy ny JCA tamin'ny 9.